filoham-pirenena dia hoe avy aty asimo no izy ny fampandrosoana. Betsaka tokoa ny zavatra manahirana anay aty asimo hitako teo hoe izy fotodrafitrasa momba ny rano. Zava-dehibe zany satria ny aty asimo dia mahavokatra tokoa fa io rano io no tena hoe hirana lehibe amintsika. Firenena maro ny efa hitako manao resaka damo amin'ny rano, ary io damo io tena hoe mamasy ziro sy rano ho an'ny firenena lehibe na ny États-Unis zany na ny Egypte zany. Tena hoe tena ilaina zany ity resaka gestion d'eau ity. Dia tokony hoe ety am-boalohany zany andriamatoa coordonnateur national anao no miteny teo izay mangataka aloha avao no mahazo. Dia tokony na sy maninona na bailleur multiple nanaovana anazy fa mba mangataka ilay zahay tompoko satria fa anatin'ny programme IEM ihany ny dame. Dia mba mangataka ilay tompoko mba asina dame aty asimo araka ny proverbe chinois dia hoe ameo fitaovana fanjonoana fa sy trondro zany ny angatahanay. Satria zay zavatra zay efa nanomboka amin'ny firenena maro ary sy tamin'ny vao vetivety nanaovana an'izany dame zany fa tany 1929-24 ny an'ny Egypte zao 1975 nataony Rochelle marina fa tena hoe mila vola be izy kanefa ohatrany hoe une bonne fois pour toutes zany alors atsika sy manomboka satria ny rano zany tena hoe ilaina. Ka eto afizika ny fitenenako misaotra anareo. Izy ny teneninao teo hoe ary sika miasa amin'ny national. Izahay amin'ny fédération chambre de commerce dia miezaka mandrakariva amin'ny fiaraha-miasa. Nisy soratra teo hoe misy hoe DAC FCCI. Ny DAC des dispositions d'animation commerciale zay atao amin'ny fédération chambre de commerce zany ary miara-miasa amin'ny tetikasa maromaro zany na prospérer dia io koa zany zay bonne pratique zay tamin'ny projet taloha zany dia hotohizasika miaraka amin'ity défi ity. Dia ny DAC ny fédération zany no interface voalohany amin'ny disposition d'animation commerciale. Dia ny fédération koa zao hametraka ny guichet unique à l'exportation satria zay zany nitanjona finansika teo hoe mba hoe hanondrana vokatra zany sika any ivelany manao exportation satria efa hampiasa matériel agricole sika toy ny tracteur zay mipetraka teo. Ka ny programme national zany araka ny resaka bailleur multiple le izy dia ibady efa hamasy vola sika koa miresaka lalana corridor sud miainga avy any farafangara io Vangaindrano makaty jusqu'à Tuliara. Mbola ho avy moa zay lancement zay rehefa amin'ny fotoanany fa mbola au niveau ny présidence le izy dia nitanjona sika zany hoe ny vokatra rehetra amin'ny faritra vadivavy fitovinany Atsinanana Androy Anosy dia hoe ampidiritsika atao port. Ary zay koa ny tetikasa zay apetraky ny CCI Fort-Dauphin dia ny fametrahana ny système d'information sy ny laboratoire zany rehetrarehetra zany dia mifampitohy daholo amin'ity asatsika amin'ny défi. Ka raha ohatra tsika atao amin'ny CCI zany dia hoe mahavelon'olo satria tsy ho voatanisa eto fa betsaka zany ny tetikasa zay hanampy asika aty asimo Androy sy Anosy. Ka izy teo androany igny hoe misy financement ngezabe zay hanampiana asika aty amin'ny alalan'ity défi ity ary mandritra ny 10 taona hipetrahany eto amintsika mahabezaza zay. Ka ino asika fa hanomboka asika zao ary ny coordonnateur régional sika Zanak'omby sy Ampianarin-Domamo efa ela niasa sy niriaria tamin'izany tetikasa zany ka izy nitenen'ny CN teo hoe sy manao étude charge sika
fa tonga dia miasa ka mampirisika sy manavao zany ny hoe fahavononany Fédération Chambre de Commerce, ny Chambre de Commerce de l'Industrie Anosy, ny Androy, ny Atsimo-Atsinanana amin'izao tetikasa défi zao. Ka efa mpamarana dia misaotra anareo avy amin'ny ministèren'ny agriculture, élevage sy ny pêche amin'ny fiaraha-miasa. Misaotra anareo mamagy ny faritra ary mino sy manantena fiaraha-miasa mahomby avy aminareo izakay aty amin'ny faritra satria mila mandroso ny faritra aty Atsimo ary raha misy ministère tena hoe ngeza indrindra dia ty ministère ny agriculture sy ny élevage de la pêche ty satria ny firenena mandroso dia firenena manana sécurité alimentaire ka mila sika zany alohan'ny manondrana koa mila hoe tena voky isika mihinana an'le raha ondrasika aby fa sy ohatrantsika amin'ny langouste sy mihina sika fa malaza avao fordovara dia zahay zany tena niteny tamin'ny zareo niady tamin'ny zareo hoe inona foana moa ty intégration régionale dradradradrainareo ty nefa nareo vous jetez l'automate rehefa tonga reninareo doranareo ny maïsinay sy ny sisa fa ampio ara zahay amin'ny norme zay tadiavinareo dia ataovy graduellement le vokatra satria izy miteny hoe kanareo le vous êtes pas ponctuel sy ny sisa dia niteny zahay hoe tsy manina raha 100% ny commandinareo on va commencer par 5%. dia mitombo et appuyer-vinareo zahay miresaka fahaiza-manao ka miala sika fa mitantara raha maro satria hararotina koa satria sika rehetra zao dia tena panéliste amin'ny resaka développement aty amin'ny sud dia mba ahitananao koa zany vision avy aty amin'ny chambre de commerce zay miara-miasa antsika amin'ny resaka couplage opération marché sy ny opération paysan.